Tsy miemitra intsony ny dia fa efa tongotra ambiandakana. Io no hoan'ny miverimberina tamin'ny lahateny nataon'ireo mpikambana ao amin'ny antoko GFFM na ny Gideona amin'ny fandresena ny fahantrana eto Madagasikara nandritry ny fihaonana izay nitanterahan'izy ireo omaly alahady fahavalo ny volana Oktobra taona 2024 atao amin'ny hôtely Antsika Beach. Nisy araka izany ny valandresaka nataon'ny afilompanorona atamin'ny mpanao gazety na malina ireo fanontaniana samihafa ny amin'ny firotsahany ity filompanorona ny GFFM ity ho filoham-pirenena amin'ny ataona 2024. Tasoma tsara ny fihaonana tamin'ny vahoaka Mahajanga ary tonga maro ny vahoaka zany na dia niona sy fankahitatavan'ny Pasteur Mayolla ary nanana fotoana koa mba nametrahana fanontaniana mivantana zany fa hatramin'izay moa dia ny amin'ny radio ny amin'ny télé no miresaka ny tena dia ohatrany hoe kabary tsy valiana fa ty nalalaka ny olona afaka nametraka fanontaniana daholo. Ny asa sosialy be da be ny zavatra natao raha ataontsika hoe milafy ny fiainana andavanandro maro ny olona ny fatoran'ny toaka, fatoran'ny sigara, fatoran'ny paraky, fatoran'ireny fanahy ratsy ireny izay mampahory sy mampahantra ny vahoaka malagasy no afaka. Ny olona azo atao hoe tratran'ny aretina isan-karazany ireny sitrana efa be da be ny olona tsy dia lany volany amin'ny dokotera intsony raha marary amin'izao fotoana zao fa saingy ny mampiavaka anay indray zany tsy dia mba dradradrainay fantatry ny olona rehetrarehetra le asa soa fa hoy ny soratra masina hoe izay ataon'ny tananao ankavanana aza atao fantatry ny tananao ankavia zany dia tsy dia manao publicité amin'ilay asa sosialy zany zay ho fantatry ny olona fa dia manao izay vitanay fotsiny zay. Misy ny sekoly efa nanany fikambanana ihany koa dia ny toko GFFM moa zany zao fa tena hiasa amin'izay ry zareo. Tsy fiangonana intsony no entiko fa firenena dikan'izay hamonjy ny firenena no misy anam-panaovana anahy ny fiangonana koa anatin'ny firenena dia hamonjy ny firenena sady hamonjy ny malagasy rehetra tsy mpitondra fivavahana intsony amin'izay fotoana zay zany. Malalaka ny olona ny ilahatra eny an-dalambe manome lalana dia ny commune tsy azo ny commune atao ny manakana ny olona ilahatra ny an-dalambe sy hamoaka hevitra rehefa mahazo an'iny alalana iny le vahoaka izay taky ny marary azy dia manao filazana ny amin'ny préfet dia ny préfet no manome ny mpitandro filaminana hiaro azy dia ny mpitandro filaminana no mitarika ny loha amin'iny filaharana iny miaraka amin'ny jiro mena hoe ato ny direction mandrapatonga ato mpitandro filaminana no miaro aty amin'ny sisiny raha misy miopefy ao raha misy manimba fananan'olona ao dia sambory mpitandro filaminana farafakeliny 5 taona hatramin'ny 20 taona ny sazany zay mpanakorotana. Efa manomana ny fankalazana ny 15 taona ny antoko GFFM ihany koa ireo mpikambana rehetra amin'izao fotoana izao. Araka ny voalaza teo dia tafiditra anatin'ny fanomanana ny fankalazana ny 15 taona ny antoko tamin'ny 2024 no nitsangana ny antoko dia 5 taona katroka zany izao dia karakaran'izay moa teto Mahajanga zany ho fanomanana sady an'izay tena fankalazana mihezinezina izay 15 taona ny antoko izay. Tao anatin'izay ny zavatra tsapa tao anatin'ny 5 taona nitsangana ny antoko izay dia tena niroborobo tanteraka ny antoko satria amin'izao tsika miresaka izao dia efa mahenika ny Madagasikara ray manontolo zany hoe ny 22 régions ary hatrany amin'ny commune rehetra mihitsy zany zao dia efa misy efa mitsangana zany ny rafitry ny antoko GFFM. Efa misy ihany koa raha moa ny fokotany vitsivitsy zay efa misy an'izany antoko GFFM izany. Raha mahakasika ny hoe inona ny tosika andrasan'ny antoko GFFM araky ny voalaza teo dia hoe ny GFFM dia tsy inona fa hoe Gideona fandresena fahantrana eto Madagasikara. Izany andresin'ny fahantrana zany dia tsy vitan'olo tokana ary tsy vitany antoko GFFM irery zany fa isika olom-pirenena tsirairay no andrasana ao anatin'izany ka ny fanohanana andrasana zany dia ny fiarahantsika miasa ao anatin'izany antoko izany tsy voatery hiditra ao anatin'ny antoko ianao fa rehefa resy lahatra ianao fa tena tokony ady amin'ny fahantrana tokoa isika amin'izao firenena izao dia afaka miara-miasa zany ao anatin'ny antoko GFFM ianao mba hatratrarana an'izay tanjona izay.
Antson'Andriamanitra hoy Pasteur Mayol no nanosika azy latsaka ho filoham-pirenena amba hamonjy ny vahoaka malagasy ao anatin'izao fahantrana lalina izao. Nafana dia nafana ny ady hevitra teto satria dia samy nilaza ny etaetany avokoa ireo mpikatroka rehetra. I Pasteur Mayol koa tetsy andanin'izay dia nanome toky ny vahoaka afahanala azy ireo ao anatin'izao fahantrana izao raha vao tonga eo amin'izay toerana mahafiloham-pirenena azy amin'ny taona 2024 izay.